radio l'ambassadeur manomeny tsara mizarany mampahiry. Orenesinao indray ilay tantara mitondra lohateny hoe feno manana. Olalaoviny, solofo, budget, iaina, saondra, eva, fania, junia, manou ary simonety. Odikikla Mandroso. salama velonareo e. Salama tsara kely. Vao maresaka. Tena misy vaovao mihitsy kia tsy androso ava maimaika. Inona ty? Tenondrilo Fa misy inona e? resisy ankiva hoe miditra hôpitaly zao dia zao izy ny dokotera. Dia izay ny andehanako aty amin'ireo tena mba vonjeo aloha fa sahirana na vola ary tsisy. Fa ahoana ary izany nefa tamin'izaho ilay tany aminareo iny ohatra mbola tsy naninona izy e. Loza be fa ataoko sepitra be izy tamin'ny alina. Andriamanitro. Dia inona hoe kimy mahazo azy izy ny dokotera? Mbola tsy fantatra fa vao hanao analizy ony. Fa tamin'ny herinandro iny izy efa nikohaka be mihitsiny dia ohatran'ny reraka lava tena vao manao zavatra kely dia mitaraina reraka dia matory dia ohatran'ny foana. Sao dia mba covid izany ry kala. Katsinona. Tena marina e. Ohatr'izany angely izy. Dia tsy haiko aloha aloha miandry ny dokotera fa engane mba tsy izany ko katsinona kio. Dia hoe ahoana sy ahoana moa izany na tonga avy aty e. Izao kia saika mba hindrana termosy botifotsy aloha fa le anay ao tena efa rovotra be tsy napoziko hoe hiditra hôpitaly zao dia izao. Dia raha mba misy vola kely kia mba hiainganay androany fotsiny aloha tahin'Andriamanitra. Le termosy aloha afaka omeko andry fa le botifotsy kosa aloha kia tena tsy lasa. Fa nahoana kia? Aretim-be ty ve dia ifampindrapindrana zavatra ohatr'izany. Orikla fa inona koa ty ataondry? Tena marina nefa izany. Maninona raha ny botifotsinareo aloha no ampiasaina? Efa hoe rovotra be ho ale ao. Hoento amin'ilay rovotra aloha ka. Dia tena hifanary amin'ny sarotra ve kia izany? Tena fona mihitsy aloha kia. Anadandry anki no marary any amin'ny hôpitaly fa tsy hoe olona hafa akory. Fantako izany e. Fa raha malala koa ny kia ty aretina ty e. Aretina tsy misangy. Ary mba ireo zanako kely ireo. Raha sanatria maty ana misy favoazako dia mba hoay zareo. Ndriko kia izany dia tsy azoko mihitsy ohatran'ny olona tsy mivavaka. Inona moa ny dirany fivavahana amin'izany? Ny olona mivavaka izany anie hoe manankina fiainana amin'Andriamanitra. Inona ihany mbola indry amin'izany? Oromentsika. Aleo mitandrina foana ny fiainana. Efa hita hoe zavatra hafaty etandremana tsara. Dia avelandry ho faty rery izany izay raha azoko tsara. Izay fandraisandry azy aloha tsy mampanimana mihitsy fa tena miala tsiny bebe. Dia tsy hanampy anay mihitsy izany ndry. Zao nangaga any amin'ny hôpitaly ary izany dia zarery ny zaka izany. Anarany fotony ty mba manakavana. Tena tsy azo ndry mihitsy le izy. Fantatra ndry ve efa ty aretina ty tena aretina ratsy sady mora mifindra. Mahafaty vetivety ngeki io e. Fa nga tsy hitandry ireny olona maty be tabe amin'izao reny. Tena tsy azoko mihitsy ndry. Dia ny tenako indray izany no ataoko sorona any. Izao kiny izy kla. Rehefa tsy hanampy ndry dia mijanona. Taiko koa ny anahy fa tady dio nefa ny
mbola ho avy ny fotoana ilay andriana tarondry tsara izay teniko izay. Aza manao an'izany moa kifa mivavaka ho azy izay a. Saika tsy niverina ianao e. Raha be no nahazo ako. Fa ahoana? Vao nitady an'reto etan'reto aho. Za eto efa mivadibady very te hisotro rano. Ahoana aloha meo rano vetivety a. Ary dia manao ahoana ianao izao? Fanina tanteraka. Matorilo ary. Matorilo. Izay ty. Zay zay. Andrekaka io. Covid angeony. Loza koa izany. Tena izy ve? Sao dia mba diso. Tera mihitsy niteny an'izay tamiko io. Izany tsika ka tahoana ary. Dia manahoana aloha ianao izao e? Mbola sepitsepitra be. Tamin'ny sokatsokatra kely ilay izy. Fa ny arerahana sy ny vanitaolana sy ny ohatr'izay tena mbola mavesatra be. Aleo fanaovako lasopy legioma foana ianao ohatran'izay no tena mampiverina aina aingana. Dia izao kay no nitenen'ilay dokotera teo e. Ny Covid hony a, ny fanafody a, zareo miantoka. Efa izay foana ka. Fa ny eo amin'ny oksizena no niteneniny hoe iny izany tsy manana intsony ny hopitaly fa raha sanatria ka tsy maintsy mila dia miantoka ny fianakaviana. Orizisy ahoana ny avitantsika miantoka oksizena izany? Tsy haiko fa amin'ity vola tsisy. raha teo velona izany dia tsy maintsy miantso tenako mitady. Sady ny tena manahirana koa ngerse. Ilay diabeta sy ny tension koa miakatra. Dia nefa zareo tsy mitsapo an'izany fa atsika izany, atsika manokana hono fa ny azy dia ny Covid ihany. Inona izany ny atao amin'izany Rezisy? Tena miady rery any e. Mba hikaroa hevitra any sy efatsika. Za zao tany amin'ny kilady eo izay koa nisany nataraiky anahy. Fa avinavy ny bebebavy izay vao tena nahita ny toetran'iny anababinao iny. Fa ahoana? Tsy mety ifandray amintsika izy amin'izao hoe efa fatafatany hoe voan'ny Covid angamba ianao. Dia tena zara ny taona ilikilika an'ohatran'ireny iny ireny. Aiza kosa. Tena marina e. Nindrana botifotsy tany zao dia tsy nameno ka hoe sao mamindra aretina. Dia tsy nameno inona mihitsy izy sady izao tsy ho avy aty izany hijery anao. Matahotra ny aina hono izy. Dia rehefa eo izy nanome volana ihany fa tsy nandray intsony nefa tena tezitra fa be manana taminy. kosa ny tsy niraisina. Ilayntsika nge ny vola e. Ka mandreraka be ny ataony fa tsy hitanao ny zavatra niteneniny anahy tamin'ny maraina. Tena fanilikilihana tsotro izao fotsiny izany. Marina e, anarany mba mpiavana. Eny e, tsy mametsy ny azy ihany aho fa sahirana koa izy angamba moa ny zanany koa moa ataony aiza. Odry, za mba toe-tsainao e. Ka Dia arianao faty izany ny havana na dia efa hita hoe zava-doza ohatr'izao ary. ka samy manana ny fomba fijeriny izy ity dia tsy hita tsy afaka hifanometsiny tokoa nge aloha e. Za aloha tena mametsiny e. Tena marina e. Andro ohatr'izao mihitsy ny ilaina an'izany fianakaviana sy piraitapo izany. Zavatra hafa angaha dia mba hoe afaka mifanary fa raha amin'ny zava-tsarotra ohatr'izao kosa aloha tena tsy mety amin'ny saiko izany. Izany tokoa ny hoe izao bavo tsy mba havana. Tsy haiko aloha fa vavaha tsara aloha fa tsy fantatra izay ho fandehan'ity zavatra. Aza mbola miteny an'izany ianao Rezisy fa tena ezaka. Ao fa tena ezaka, tsy avelako irereto izany ianao. Dia misaotra betsaka.
io fa maneno nge le telefoniny. Klasy a ty raisy fa za tsy andraina io za tsy resaka amin'izy izany za marary ndray ve ny andray io ary fa tapaka tapaka olona be tsara vera ty mpanariavana io moa raiso e ady zao koa ve vao malala miantso e hatr'izay tsy hita zay natao lao eo efa tsy andray anao dia alao eo fa za tsy resaka amin'izy izany ny any foko mbola mamay be zao lao eo allo ie za ihany ty tena mbola ty amin'ny hopitaly ka tsy hita fa zay aloha zany ny zava-misy dia tsy maintsy atrehana eny mba efa tsaratsara ihany fa tsy dia maninona tsony tsy sepotra ka tsy sepotra tsony fa tamin'ny voalohany fotsiny natahorana efa tsy maninona ka efa tsy maninona tsony mihitsy ary efa nahazo fanafody mety efa hivoaka azy angamba tsy hoatsy eny tokoa ary sao dia mba afaka manampy kely amin'ny ara-bola aloha nareo fa somary sahirakirana nge zay misy ihany fa tsy ampy ay efa izy zay ka saotra betsaka saotra re io andefa hony izy zany zay zao dia eritreretiny hoe vitany vitany efa fitatontra zay andefa 5 alina sy ray etsy eony izy tsy efa mba hitany kosa ve zay raha vola lany tato hatrano voaloha ve izy vitany akory zava-dehibe aloha rehefa mba misy horaisinao zany tsika fa ny tokony ataonao zao a dia mandamindamina an'ireo entandreo satria dokotera nge efa nilaza tokoa efa hivoaka tsy hoelinareo e zao zao a ianao nefa zao rehefa mivoaka eto mbola mila makaina mbola mila régime be mbola mila vola dolo zany rehefa any ivelany any hita zay andaminana azy fa zay voany dia alefa androviana moa zany volo zany tsy ho rehefa aveo ihany ve ao fa alefa kozy aza dia manao an'io morseva rehefa mba meny olona fanampiana dia mba makasitra ka zany ny atao hoe docteur après la mort résisy a ka mbola ao anatiny tamin'ny fotoana nilako azy izy tsy hita zao vao mody eo ay eo fa hitany hoe tsy nanino tsy nanino ianao vao mety menatra izy zay na enjehany eritreritra an'izay izy vao malala ny tokony ataony ny azany tsy tiako ilay zavatra oatra izany tokony atao amin'ny fitiavana fa tsy hoe ianao efa enjehany eritreritra anao azy zay ianao vao mody malala manao adidy ka za raha izy aloha nanomeko raha tsisy an'izay ve sahirana teo tsika tsy maintsy kiaroko ny famenim-bola eo indray za no hita foana zany Zisy anambahiny ianao izy tamy ao ny anabavinao alao andefa tsy te iona amin'ny mihitsy sedy koa io dia tena aza manao an'io moa zay dia mitandremany tsara sao dia mamindra aretina eo mandrosoa e ahoana raha nada salamantsara petrapetra efa salama tokoa sotan'andriamanitra fa mbola tsy tonga ny fotoana e hitako mbola efa mbany tebiteby ery fa melohany zavatra rehetra aloha apetao ihany aloha le gazobozy fa ay ve marina tena tsy misangy izy ty mba ho fitsinjovana anareo mahatonga miteny an'izay fa zay moa ohatra ny efa nandalovany tsy anay intsony fa ho anareo mihitsy mba ho fiarovana laloha petako ary mangina petako nareo fa aiza daholo ny olona lasa ny voaka ny mendrika ay tsy hita fa
tokantrano tsy aky izy ty nefany saika tsy ho resahako aminao ihany fa resahako. Tezitra benga izy tamin'le tsy nandraisanao azy tsy nanampianao anay ireny. Hatramin'izao izy dia tena manao folentika be mihitsy vao tazany teo ony ianao dia tonga izy dia midila ao ambadika ao dia any. Dia kaky eo. Dia mba hafa koa ilay vadinao ka. Tena marina. Sorena be izy tamin'le zavatra ireny kanefa zany nge tsy mametsiny anao aloha e. Fantatro le izy. Fa izy fotsiny nety katezerana. Jereo tsara nge fa marary daholo ny na ny lehibe na ny kely. Amin'izao? Amin'izao. Ka raha sanatria moa ireo zazareo marary na za dia mba aiza ny tany aleko. Za nge mahafantatra tsara an'izany. Fa izy tena amin'le hoe fahasahiranana teny amin'ny hôpitaly fa tena sahirana tokoa aloha izay teny tsy aferinanao izay. Fa dia izy foana ny teo dia mivoaka maraina maka sakafo dia atoandro dia hariva moa dia efa izay rony ao. Ka izay daholo reny ka tsy afaka mifandimby. Satria raha misy olon-kafa hiditra ane dia ohatran'ny hoe mampiditra aretiny. Tena marina mihitsy. Fa sahirana aloha e. Sahirana fa misaotra an'Andriamanitra mba tafavoaka ihany fa efa natahorana ihany tokoa nge aloha e. Satria ny tena enjana tamin'ny za sady diabetika no misy tension. Sady reny mihitsy ny tena tsara le izy. Dia samy nietsika daholo ireo. Niaraka namely daholo zany le aretina rehetrarehetra. Nietsika daholo le niara nietsika daholo izy rehetra tafita ihany. Dia hoe sepotra koa. Nefa nisy fotoana efa sepotra mihitsy azy iny na tonga niditra hôpitaly ange. Efa ratsy tokoa izy zany. Fa taiza tokoa aloha no nahazonao an'ilay aretiny. Za mieritreritra mihitsy hoe tao ampiasana anay tao ihany satria zalahy tao efa mifandimby narary daholo talohako. Efa nisy niditra hôpitaly mihitsy koa tao aminay. Zany lohantsika be raha marary zay. Mba mitandrema ihany aloha amin'ilay fifaneraserana manolona. Ka sarotra nge le izy. Ataonao ahoana tsy hifanerasera. Mivoaka maraina ianao olona ny miaona aminao. Miditra aty an-trano ianao olona miaona aminao. Aiza ny tsisy olona zany dia ahoana ny tsy hifaneraserana. Zay nge mahasarotra le izy. Dia apetaka tsara ny kasobosy dia mba manao désinfectant foana amin'ny tanana. Nenany izany no ataoko e. Na voa satria za ohatrany le netrereo tsy izany aretin'izany fa raha anona ny fanjakana fotsiny tika moa za misy mivoa. Eritrereto fa raha mandeha mivoaka dia verina hatrany dia ny akanjo esoriko dia atokako mihitsy aloha. Zany foana rehefa mivoaka. Zany ve tsy fahasahiranana be. Ka raha teo salama ianao aloha dia izay ny tsy maintsy atao. Sasana tsara ny tanana asiana désinfectant esorina ny akanjo izay atokana ohatrany foana. Raha mandeha mivoaka dia ny kasobosy apetako verina hatrany dia efa miala koa. Fa dia misaotra betsaka aloha tamin'ilay fanampianareo e. Zava-dehibe ho anay ilay izy fa mendrika moa azy fombehivavy iny tsy atao mahagaga fa misaotra tena nanampy be dia be anay ilay volany menareo. Tsy fisaorina re kely fotsiny ariako. Izay koa mbola sahirakirana. Ka raha vao tsy nanome an'iny nareo dia tsy maintsy izay indray nikaroka iran'ity fahasamotra rehetra ity haminona ny volan'ny hôpitaly. Izay koa sahirakirana amin'ilay mbola mamboly. Iny no azo namena e. Misaotra anareo fa zava-dehibe dia mba apitapitao any amin'ny valany ny fisaorana. Ao fa teneniko. Ahoana Régis e? Salama patron. Manakory zany ny fahasalamanao zao? Efa ao tsara ka. Salama tsara mihitsy misaotra an'Andriamanitra. Alao aloha tsika eto tokotany eto no miresaka fa tsy miditra trano. Zany tsy olana ka tsy manino. Somaro sadaikatra ihany ny amaly anao Régis fa ny plasy misy anao efa nisy nandray. Ny toerako zany efa nisy naka.
tsy ara-dalàna kosa nge zany patron e. Tsy fidoloana ange ny narary. Ka le repo-anareo lasa lava loatra. Ka tsy niankina tamiko fa ny dokotera no niteny hoe mba tokony ho farafahakeliny 20 andro ny repo-anao. Dia izay no nahatonga efa lenina plaza taty iny moa dia tapitra izay le repo. Ka malahelo milaza aminao Régis fa ny asany eny tsy afaka miandry. Dia tsy maintsy nitady olona ny solon'ny toeranao. Dia very asa ve azy zany? Sao dia mba misy toerana tokony ho anahy ihany kosa e. Toerana aloha izao mbola tsy misy fa mampiatso ihany raha vao ohatra ny hoe misy asa ankoatran'io. Za nge olona mamelim-bady aman-janaka fa tsy hoe tokanteny e. Dia inona zany no hoanina mianakavy? Fa angamoro se voatery hoe ato amiko ihany no hoe tsy maintsy misy asa e. Fa betsaka ny eny ny asa e. Eny, ekeko fa marina ny teninao fa mitady asa nge tsy mora. Sarotra tena sarotra zany amin'izao fotoana izao. Tena fotoana patron. Sao dia mba ampidirina ihany afa tena mijaly le vady aman-janaka. Tsisy hohanina mihitsy izay raha vao tsy miasa. Fa ny vadinareo rangahy manao inona fotsiny a? Ny fiainana anie hifanampiana e. Tsy hita patron fa mikarakara tokantrano sy mikarakara ny ankizy izy dia tsy manana fotoana ihany koa hitadiavako olona tokoa. Ny fanahy izany ary tokony mba nanao zavatra ihany izy e. Tamy ianao mbola niasa ireny dia mba niezaka mikarokaroka manao zavatra. Dia mba atao fresa patron enjana tonga izany very asa zany e. Fona marina e. Tsy fidonoana ange le narary teo e. Alao ary lody nia kely dia miantso anao ahy. Zany Ny andamina an'ilay olona koa nge manahirana e. Satria izy io fianakaviana. Atao izay mety patron azonao nga manodika tenenina. Eny efa fatapatako ihany fa ohatran'izao kama azo anao izao ihany koa eny nitaraina ny tamiko teto e. Dia miandry ny antsonao zany. Alao izay aza dia atsoko anao fa tsy ataoko ela e. Saotra ataoko. Ngersy miantso any lahaniko fa mararo izy ao. Marary inona moa? Raha ny filazany aloha dia hoe tena voako izy, voan'ny Covid koa. Inona? Ka nanao test hono dia mivalina izy dia hoe tena Covid. Dia ao an-trano ao. Vavany tsy atao be ane Régis dia atao an'olona. Dia ahoana zany? Inona ny ahoana amin'izany? Inona ny azontsika ataoko? Hainao manam-bola. Eny e. Asa tsy efa tsy hita izay hanaovana azy. Sika tsy manam-bola sady tsy lafin'izany koa ny hanampiana fa eo mihitsy ny anontaniako hoe dia inona ny mba azontsika hanampiana azy? Fa ianao ve Régis miampy azy e? Na ve dia mbola anontanianao anahy ihany? Sa ho averiko amin'ny trano voalohany ilay tantara? Anenjika ihany angery ny eritreritry. Nanampy antsika angery zareo ireny tamin'izaho ilay teny amin'ny ampahany. Izao ny atao hoe fizaretsareta ny fiainany. Ny amin'ny mbola mavany, miazaka mamony. Aza mba atao an'izany kosa. Todiny nataony izao. Dia hifanenjika izany ve amin'ity fiainana? Raha hifanao an'izany daholo ange ny olona tsy fiainana vanona. Ka nanao ahy loko narary ange reny Régis e. Tsy aminao ny toerana. Tena Marina fa teneniko anao narary fa lataka ny ranomasy. na izany kosa comprendre be mihitsy aloha.
fa ohatra manenjika ary se ny eritreritro raha tsy hanampy azy a marina. ohatran'ireny mbadory eny ery covid angety e dia averiny fahinona dia ahoana inona tokony ataontsika? no fampeno eny hoe dia mba atsova ohatran'ireny nataon'ireny koa izy telefony nataoko io mandeha 7 crédit 10 be dia tsisy any mavita 20 minutes senge malala tsara fa tsisy mpakapohana e dia fanao an'izany vena izy koa nalalan'izany tamin'ireny tokony nampahafantariko azy tsara izany ianareo darerany e reny nataony atsika ireny azafady tsy mampitovy an'ilay andry zareo amin'ny atsika angery se izy mivady mihitsy hoy izao miara-malala tsy mora ange izany aza dia manao fovato ohatr'izany tsy adiniko izany iny mandra-pahafatiko rezisy avonavon'olona izany tsy avonavona ho azy izany fa fitandremana fitandremam-pahasalamana kosa ange izany aloha samy mitandrina izany ahoana izy mitandry tena tika tsy mitandrina ka le fanampiana ange tokony izy foana marina fa tsika tsy manam-bola omena azy tsy manana mihitsy fa mba mamangy fotsiny dia efa mba zava-dehibe nge le mifamangy sy fanome torohevitra e inona tsara fa ianao izany mieritreritra andeha hamangy azy any an-tranony any kefa tsisy azo atao anao korina dia iray minitra aza tany amin'ny hopitaly ka izy ange tsy tonga namangy fa nanome ara-bola tsika e nanohany dia tsika tsy manam-bola noho izany zany tokony mba manome hevitra no teniko aminao rezisy tsy adevitra lavabe aminao tsony tsy laiko mivoaka eo ianao na dia indray mpandingana azy zay efa reny ataon'olona tsinitsinina ohatran'inonako mbola ianao indray ny andeha andadilady any aminy any efa reny hoe misy tombontsoanao reny ny fandehananao makany tsy azoko mihitsy se ty ka tsy zao ary tsy maninona fa aleo za rery ny andeha zao no izy mandingana ray mpandingana eo ianao dia any ianao dia tsy miverina tsony zay dia tianao izany na ny anavavinao na rehefa miala eto ianao dia any dia any dia any tsy laiko miveriverina eo Rezisy misy mpanao godorina mandro kilasy dia ahoana maty hoe kilasy aza miteniteny foana alomaloha ianao fa tena marina izany dia manitro raha mamonina lefa urgent any amin'ny hopitaly fa ohatrany efa tsy mahatsara tena koa tena marina ve zany zay aloha hitanao ve le olo ambadika any zareo mihitsy dia fantatro le mpianatra reny ye dia le zalarety ve tonga teo ye dia hoe mampilaza antsika hozy zareo hoe tokony mba ho tonga any aingakainganao ny karakarahan-drazana maty andriamanitro maty ny anabavy ray olona aoka rezisy mahereza moa fa izay fitondran'andriamanitra maty anabavy keliko dia ahoana izany aloha misotro rano mangatsika ty dia mipetra aloha loza marina dia tsy mba nahita ny anabaviko akory ataoana rezisy mangina moa mangina moa fa izay fitondran'andriamanitra ary kongatsika nataonao ihany zao no nahafaty ny anabaviko nataoko ahoana mety narary fo koa izay tsy nahita tsisy azamy moa aiza ny alalanao zany pray izay nge tena mifankaty be tsy ohatranareo efa zay ny efa fantatrao fa tsy manana anabavy afa-tsy iny dia mbola raranao tsy hamangy azy
Toa indray no menao tsiny nefa tena meko tsiny mihitsy tsy mety ange reny nataonao reny dia ahoana zany zao ndao any ary zany dia any tsy makany ianao tsy ilaiko makany ianao ary izy ty hoe adaly janona eo andao moa aza manao an'io raha ny atezerako napariko vitanao any zany hoe ny maty fe moa iverina tsony io manaingana dia inona sina daholo zany no tokony ataontsika tena enjany ty imamy any amin'ny hopitaly zay konga izany zao tsy maintsy jerena aloha ka ny dokotera ohatra ny efa mandray an-tanana any reny aloha dia rehefa avy eo alamina fotsiny faktura sy ny salam'izay ndao zao ary zany dia hitety ny fianakaviana aloha dia ise mamonjy any trano avy trano tsy aleo hoe miaraka ihany aloha any mahita an'izay atao sary ve zay tokoa ndao ary tena marina nabaviko hoe ok'izay moa mamanga fahoriana aloha mamany anitra misaotra betsaka dia saika mba hitady anareo vady raha mise zao tsy eo mbola nisy zavatra nalehan-kely any amin'ny vilona any dia mety taratara kely izy vao tonga zany ve nefa saika resaka anareo roa mihitsy le izy say andry anazy ianao nefa kosa dia ela be loatra any izy aloha tena ela mihitsy satria misy zavatra betsabetsaka ny momba ny taratasan'le izy mivady maty teo no mbola enjikenjehany kely any enjana tokoa aloha reny dia mifanao herinandro ve izy mivadika tena tsy teheritreritra n'izany ntsony nefa mazamazana mihitsy ilay izy indrindra manay fianakaviana akaiky mahery izy tsy maintsy mahery dia ahoana re zany fa momba ninona sa ve aloha tonga dia ho resako anao tsy maninona mihitsy ka roatra tsy isy ilainao andrizisy dia afaka resahanao anahy efa nresaka n'izy mivady le maty teo ihany tsika dia mikasika an'izay tsy azoko tsara izany hoe nareo moa mahalala tsara hoe izany tompontranony zareo dia efa tonga le fotoana fandoavany hofatrano dia saika hoe mba angavy anareo hoe sao dia mba azonareo ataony mandony hofatrano tena tsy misangisangy ve ianao miteny amin'izany ka nazaha koa azany hoe sanganehana be mihitsy menatra be any resaka amin'le izy nefa tsy afa-manoatra io mba fivelomako za hitanao ihany fa zao manano tena zao sady io ange tsy dia misy hoe vola be hoana raisiko isam-bolana fa hofatrano fotsiny dia justa sakafo sy izay zavatra kely ilailaina eo fotsiny azoko an'le izy nefa na dia izany kosa savera olona voalohany indrindra aloha reny ny zavatra niatra taminay voiova tsy mba hoe efa tamin'ny ray volana na tamin'ny roa volana en plus n'izany tsy hitako mihitsy izay tokony hidiranay mivady amin'ny hofatrano-drokila izy mivady azy efa reny maty reny ve dia mbola tena tsy hitako izay tenenanao mariny izay izao anaty fahasahirana anara-bola tanteraka mihitsy hitanao izao ny zanany reny ato aminay no mipetraka izany sary zanay daholo eny fantatra aloha izany madama nefa mbola mba misy entany ihany ange ao sao dia mba azonareo ifanamboarana tsy hitako anie izay avaratany ho ay zary aho sy izy ianao raha za aloha ny eo amin'ny toeranao dia tsofoko rano any izay volana farany ity izany ve dia ahafaty ianao izao are
fantatro fa ao anatin'ny fahorianareo a dia mba ny atsasany fotsiny ary no angatahako e. Fa ohatrinona moa ilay izy raha tsy mahadiso? 5 alina sy 1 hetsy ariary. Ha? Dia atsasaka ny 5 alina sy 1 hetsy izany? Telo hetsy ange ny hofatranony e. Dia 5 alina sy 1 hetsy ny atsasany. Andriamanitra. Zary madama ny ahitako 5 alina sy 1 hetsy izany na dia andoha-danitra aza. Dia ahoana izany? Ka roa hevitra hafa ry madama fa tena tsy vitanay izany. Eny ariko, mba faingavinana iny fa rehefa tsy mety dia tady hevitra hafa izany. Dia ahoana ilay tandro zareo ao? Aleo fa andalovana ihany rapitso dia tateriny makaty. Dia tena hoe tsy misy nininona tsony tokoa ve eo androany ery fa dia tsy maintsy hoe raha mafana indray no mena indray tokizy rehetra. Io savao ny trano raha mahitinao ianao. Izay zava-misy eo. Mampalahelo azy zaza. Nga zaza ihany fa ny olon-dehibe koa aty mijaly. Ka tsika nge mba atao hoe lehibe mahafaka miaritra. Ozy ianao. Fa tsy tsapanao manko izany vavoniko efa mangarongaroka izany. Ohatra mitady arary vavony mihitsy any resisy amin'ity tsy mihinan-kanina lavo ity. Indraindray mihinana, indraindray tsy mihinana. Fa mba nanao izay azo atao ihany ange nitady asa tany amin'ny rehetrarehetra tany fa tsy mahita mihitsy hoe tsy hitako koa izay atao tsika raha hoe hivarotra. Tsisy nina azo efa tapitra namidy ny hoanina daholo ary izao izay ny akabetsahan'ny entandrokilahy. Izaho aloha tena leo e. Tsara andainga aminao tsony amin'ity indray mitoraka ity fa tena tsy vitako tsony. Tena afapoa zaza dimy be izao hoe mivoamaso mivandravandra aby. Aza manao an'izany kosa moa se tsy tena marina izy izany. Mandreraka mihitsy. Sady ny azany izao ny tena halako e. Tena tsoroko aminao amin'izay marina fa mafy loatra izany zavatra iainako sy mahazo azy izany. Reny izao kilahy taloha mba miangaviana fanampiana miavinavina ery nefa zao hainao ihany niviterany zanany eto. Zay indray nisy. Ka tena alahelo korangahy izay tena marina e. Ny maty any pasana be dia arahanao alahelo. Mety ve zany? Fatako na mety na tsy mety fa marary loatra zao resisy. Dia fidy no an'ireo zaza reo koa ve no kamboty? Zanako raha tsy veloko eto dia ampiana sazy. Dia alefanao maka izy ireo zany? Tsy fatako fa itedavo akany ihany. Maninona? Aza mba atao an'izany kosa. Tena marina ny ary tsy raha zanaky ny havanao ve zany ohatran'ireo dia nataonao an'izany? Karaha zanakavako aloha dia mety nalefako koa tsy vitako ariko. Nga io misy hoe havanao sy havako izany fa rehefa tsy vita dia tsy vita. Resaka izany. Tsy mety kosa izany ataonao izany. Za aloha dia miteny sao dia ianao manao toera-tsy zaka amin'ireo zaza tsy manatsiny ireo fa dia efa mampitandrina izay Tsy efa raha mahita eto vera misy an'izany. Ireo zao miara-mahizy ireo ngatsikanay miara-mahizy. Anaonao foana eo. Tsy fidy no an'ireo mihitsy no kamboty fa za dia miteny aminao Tena marina raha tsy ny tena ihany ity ny tratra farany. Ka atao ahoana iza no mena tsiny hanome tsiny an'Andriamanitra? Asa. Andriamanitra ke mandahatra ny fiainana ity ambony tany rehefa zao aloha zava-misy dia zakaina nga ianao rery ny olona miaran-javatra ohatr' izao. Ka ny halako ilay olona tsy miraharahanao nefa ny avoanao ihany. Ianao koa dia izay foana ohatran'ny zazakely. Izay tokony ahitana vahaolana zao no tokony karohana fa tsy zavatra tsisy dikany ohatr'izany intsony mbola rohitinao ihany. Ka izany efa teneniko anao izany hoe tedavo akany ireo zazo ireo. Za kosa tsy mankasitraka an'izany za mbola velona eto. Nahoana anao alefa any amin'ny akany ny zanakanavaviko? Koa tsy zaranao ary ve izy mba raisiny masera voky koba soronontsy izay sotro rano mafana isan'andro eto
lehilahy tsy misaina koa raha ianao tsy mijery ny tombotsoan'le manana ny zaza amboko a androany de any tsy manana dia eritreretinao tsy anana foana omenandro zazy roa mahamenatra zany marina fa maty ny ray aman-dreny ny kamboty izy nefa za mbola eto ary matoa mbola velona mbola eto a zay zany ny andraikitra ny men'andriamanitra zany metsoloka andreo zazy reo sy no aviny nareo koa to be ampo nefa tsy afaka koa sy filazanao e zay no izy taloha ianao no nanapa-kevitra fa zao a fahafantariko anao fa za ndray zao no mandidy sy manapaka mazava inona lo tsy meny amin'ny famaditra dri mihitsy ny maditra eoko de koretaka tisy farany any apasana marenina mondrifa za mbola manao zavatra e anelongelona fotsiny tsy hitako ndana amin'izay ndry mandeha any aloha fa matsiravina ka menomenona makaleo inona mihitsy ary ny atao amin'ity fiainana ity fa tena leo tanteraka tofoka mihitsy tsy kely tsy nge za to manamery daba asa dala eto ara zao no mitoy tsy azoko mihitsy ny tsy andefasandresisy andreo zazy reo any amin'ny akanto masera nefa efa andresahako dia namaika tsara saho be alefako tsokosoko any refa izay aliany tena leo a zany no tatatatisanambanreto neny o lany prince atao any ny zazo nefa zany no anabe zany maninona tsara hoe fa iny hoe zaza daly asevy makaty aingana prince inona moa zany zavatra nataondry tao zany inona fa misy iny no andrivo varo ka le zaro mipetraka fotsiny tao dia tsy fatako fa ataoko fa ambina sakafo tao dia noano ambina sakafo inona rikala kely tya nga tsy efa fantatra hoe ray vilisan'olona ny vary atao trano ato rehefa misy mba mahay za mipetraka tsara fa dia mampitandrina zay a tony sady efa velom-potsiny mbola tsy mahalala fomba ihany te tahako ny tamaina eo farany tsy mihinan-kany ndrira rivo maheno an'izay tandremika miakatrakatra eto ambola tabatra eto e na miantso hoe resiste ilaiko mandehandeha aty ka le zokotany tsy fatako e aza be fa malina rikala kely tya tsy saina mihitsy hoe mbola miteny any rehefa zay dia zay dia mangalara-pinana farany eo fa tsy mihinan-kanina ntsony mandritry ny taona emy zay ale mandeha any avindry aty amin'ny eny dia ty volandriny andany nyvote dia tsy ilaina zarazary any amin'ny ankizy a zanainy eo a zany ry datato mbola tokony hianatra sa tsy tokony hianatra tsony fa hoana koa zany fanontaniana izany ka hitako tena tsy zarizarina ny fitaovana ko na ny mombamomba ny ainam-pianarako mihitsy aza manao an'izany fa tsy maintsy mianatra tsy zarizary ahoana moa no tiandry ho tenenina na ny kahieako zao tsy ampy zany ve ie
ny andro izao mangatsika za ny ampianarina tena mitrovotry ny atsika tena milofaty tsy mba misy akanjo anaova ka manino indriny tsy miresaka an'izany amiko zao vao miteny an'izany matahotra ako nento koa masika be zao raha resaka fianarana zany aloha dia tokony anohy fa aza mieritrehitra mijanona zany ndrive vao BBC ary mbola tsy azo dia mijanona sady tsy maintsy zany ka ny tenan'izay BBC zay zao tatatoa zay zao efa hanomboka ny examen mpampianatra anay manadina lesona foana ny ampianarana zany efa ato trano vao mandray kahie kitaka tainento ohatry ny ninona tsy mety kosa zany aleo fa teneniko izy tena mifona tatatoa aloha aza tenenina izy fa tena masika be nge nento na izany ary rehefa hita fa zavatra tsy mety vekidy anjara anay zany fa tsisy idirandry resaka anay zany matahotra ako fa ndri ve aloha mbola vonona fa sao dia efa tsy mazototsony koa miteny an'izany eo tena mbola mazoto be mihitsy apa dia zao zao ny any afatro ndri efa manomboka mialehibe dia tadio tsara fa ndriny fitaratra ho an'io zandrindri io ary miankina amin'ny fahendrena ihany no avin'ny fiainana fa raha vo madididitra zany dia tsisy avenir tadio zay inona moa ny avenir kery tatatoako aza miteny an'izany aza miteny an'izany fa misy avenir tsara raha endry ny endry tiako tenenina zany dia hoe mianara tsara indrindra zay mbola afaka manohana dia tandre mba manaonao sipy sa efa manao sipy ndry io tena marina ange zany resahako zany simbasimba fotsiny ao fiainandry fa zay ny tena fadio indrindra zay aza mianatry ny ataon'ny ankizy fa mba apio ary moa ny kaheko meo ana daholo lista dia vidiko rapitso tena marina tsy maninona inona daholo ny mbola tsy ampy vidiko fa za matahotra tena misaotra betsaka tatatoa aleo fa ataoko lista dia meko any tatatoa rariva dia mba endry tsara ho eno tatatoa mba fantatrao moa fa prince ihany mbola tsy tonga ao amin'izao oro izao amin'ny fito izao oe fanakaiza marina zany miditra ny zanak'anabavonao sao dia mba nisy zavatra nahatara azy koa zany fa tsy voatery hoe dihitry raha moa raha ohatra ka miseho ny zavatra ohatrao dia hoe dihitra foana zay ianao moa dia miaro azy foanako fa eno tsara fa vokatra io fampiatanao azy io dia izao ny ataony ataoko tapaka ny kofaparamiditra eo iny aza atao an'izany kosa ary zany nge tsy hoe mampianta raha ohatra ka hoe miaro azy na manampy azy amin'ny fiainana fa mba tsy maintsy tsinjovina kosa le fiainan'le zaza dia ampiny izy amin'izay zavatra tsy ampy kapoka ihany rangaty ny famaizana mandaitra zay antanio aloha fa tsy hoe ohatry ny inona antanio kosa aloha zay antona taraiky azy fa iza dia hoe tonga dia ho kapoka naparanao ny atezeranao tena mba tsy mety zany olona ngeda be ohatry ireny ve ny anontaniana tsy andaingy ka zay izy ve ilaza ny marina ka zay koa efa ngeza be iny mahalala ny ataony efa nanarina izy nampahafantarina azy ny tsy mety rehetrarehetra hoe dia mbola ikipy ihany fa misy antony matoa izy tsy tonga dia hiandratra ny firy eto zany syngamo misy hoe hiandratra ny firy fa eny maninona nefa raha tsony kanga misy crédit aty amiko zao zay zao ny olana ianareo koa ny crédit amin'ny lery ilaina azy vo tsisy fizany manam-po leo andrandrasana aloha fa rehefa tsy tonga ve izy tsy karokhevitra hitady azy ihany tsika aloha tsamatady
Zay efa be izay vitako tamin'ireny izay. Dia nenao moa izany na dia fahita hoe manao ditra efa tsy tokony ho izy tsony ary ilay zaza dia mbola tambatambazana sy kaliana ihany. Mba eritrereto nge hoe sanatrian'izany izany be vokatra any amin'izao tsy mody alina izao. Dia inona ny ataonao? aza mbola Za aloha tena efa mino miteny an'izany sy manantena an'izany mihitsy. Olona ankizy jefijefy iny. Fa izao kosa aloha raha sanatria izany no misy io, miala tato amin'izay fa tsy ampiana saritra tsony a. sy aza mbola miteny an'izany hoa tsy fantatrao izay mahatara azy ihany. Izy ange tena mianatra aloha ny fijeriko azy. Jerinao izany. Ianao dia tonga dia valefa lavitra iry izy saina. Fomba ny ankizy raha ngamony izany no tena hoe mandevina inona tsalaka moa. Aza Mody miteny endry, an'izany. mody mianatra nefa ny atao ary Eny raha ohatra ne ka manao adalana izy tsy maintsy hoe andraisana fepetra kosa e. izany foana. Io aloha raiso. Toa ny directrice ny sekoly ty. Allô? Manahoana to? Ie, za ihany. Ay. Ay. Ieny ary tsy maninona ka. Tsy maninona mihitsy. Izay ato efa nitaintaina be kay izany izy ihany. Ie, saotra betsaka. Sahirana ve nareo amin'izany? Ieny ary e. Eny tompoko io, saotra ny antso. Ie rehefa eo izany. Ie. Ahoana hoe? Any am-pianarana hoe izy. Ay, Misy zavatra atao miaraka amin'ny talefa ihany. dia hoteriny eo izany. Ie, teriny zareo eo. Ohatra hoe mbola misy roa vavy izy niany dia samy teriny mody aby. Ka izay izany. Aprimo amin'izay io kofafa io averenao any plasiny any. Ishi. Lakalaka ny fiainana. Tsy naposina. Tafita daholo reto ny zanak'olona. Ny tena ty toa tsy hita hoe makay amin'ny makay. Fa manana ny anjarany marina izy ity. Raha ny tokony ho izy izao dia tokony hoe ny zanakitsika no tafita mianatra any an-dafy izany. Fa izao raha dia izy mirahavavy kely indray ande. So ary mba nisaly van'ilay ankizy kosa. Ianao ty raga dia tena tsy azoko. Dia mbola zany ihany ny ao an-tsainao nefa dia mazava be ireny hoe ankizy mahay nge ireo. Ary na ny fanjakana ary dia mahita mihitsy hoe tena mahay ilay zaza. Ny école moa dia efa vaky vava mihitsy hoe afara samy zaza reto zaza reto. Mba lasa fotsiny ireny saiko a. Satria ny mahita an'ilay ankizytsika mba tena mianatra ihany fa toa tsy afaka mihitsy. Izay ny ataoko anao hoe samy manana ny anjarany tokoa nyity fiainany ity. Tsy fananana ilay izy fa Menatra-olona. zao zao zazaka mboto ireo nefa dia eto amin'ny fanjakana hianatra any an-dafy. Iza no mieritreritra an'izany? Tena enjana aloha tokony manitsika izao mba ohatr'izany. Tena enjana. Ohatra malahelo indray ary ako. Malahelo ania. Ataony tsy Angaty foko izao alefa. ny tanjona. Ka lavitra loatrako. Tsy foy alefa ahoana ary fangary aho ompianao eto mandrakizay. Eny e. Izy tsy hijanona eto mandrakizay nefa ohatra malahelo indray ary rehefa tonga dia tena hoe fisarahana. Tsy maintsy izay. Rehefa lehibe ny ankizy tsy maintsy mandeha. Dia ianao aloha ahoana ny fihetseponao raha tena hoe lasa marina izy roa vavy kely ireny? Fihetsepo ahoana moa fa faly ako inona moa izany? Tena faly a? Fantatry ihany ange ianao e. Faly sahirana izany. Ay,
Tatra tosiny to. Ny ahoana ki? Lamina? Ie. Andeha zany nareo. Anao velomo. Koa Frainsia. Dia tena tapa-kevitra velo e. Nga hita fa tsy maintsy hoe tapa-kevitra. Mba fomba fiteny ihany iny fa dia mitsodrano kia. Tongava any amin'ny ambony indrindra dia aza dino izay aty Madagasikara. Eny e, makasitraka be dia be anareo mivady ny taizana amin'rahavavy hatramin'izay dia ny atao any moa izany mbola hianatra e. Fa rehefa mahita asa tsy adiniko izany nareo ka. Nareo nge ny solon'ny ray aman-drenay e. Izay mihitsy ho aky. Marina izany. Fa ny aloha izany efa hita fa izay mahatonga ilay hoe ny endry ihany no anarana. Dia tohizo ny fahendrena efa nananandrihatra amin'izay. Dia mba tary ho arak'izay tokony ho izy ihany koa izandrindry iny. Eny maso Dadatoa e, ohatry malahelo anareo indray azy izany. Aiza koa e. Tena marina ve. Tsara. Nareo izany tsy hanatitra anay ve? Eo mihitsy izao ny olana tokony handeha izay nefa miasaka ity tsy mamela hetsika mihitsy. Sa hoe izany andeha? So dia izay marina. Fa mifiry tsara ny volona. Ary Dadatoa efa nanontany an'izay impiry dia mbola averina ihany. Tsy hita Efa miasa be sy saika. Fa mifiry tokoa ilay izy fa adiniko ange. Amin'ny 120 alina ho aho. Tsy maintsy matory Antananarivo izany. alora nga zany dia mba eto ianao sy ny ankizy roa. Zaza ela tsy tany Antananarivo. Dia soavadia. Ie. Dia mafamangy. Dia tafita tongava amin'ny ambony indrindra. Izay kiva tsara tsodrano Frainsia. Nareo mianaka ve aloha efa tena miavana tsara sa mbola asany izy ihany io. Efa mifanaraka tsara ianay ka. Renareo teo feno manana. Reto avy ny lalao mitantara. Julia, Fania, Manu, Slofo, Ludze, Simonety, Eva, Yaina ary Saondra.